raha kristianina ianao aza mba manao an'ity mihitsy. Anisan'ny fomba fisainana mampidi-doza indrindra ity amin'ny kristianina. Ity ary le izy ataoko ihany le izy dia mifona aho avy eo. Mihevitra fa mahafantatra ny fandehany isika satria fantatsika fa raha manota isika dia mbola mamela elokantsika foana Andriamanitra. Satria namaky andiny soratra masina isika izay milaza fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mamela ny fahotantsika izy. Ka na fantatsika aza fa tsy tokony hanaiky ho resy ota isika dia maheno andiny soratra masina toy izany isika ka mihevitra hoe tsy dia mampanina loatra izany fa hamela foana Andriamanitra. Fa maneho izany fa tsy fantatsika marina ny fahasoavany rehefa manao toy izany isika. Satria tsy nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy mba ahafahantsika manohy manota dia mifona fotsiny avy eo. Fa nombona tamin'ny hazo fijaliana izy hanala ny fahotantsika sy hanome fo sy fanahy vaovao mba hahatonga antsika tsy te hiaina anaty fahotana intsony. Ka manaraka aza miteny hoe tsy mampaninina izany, hamela foana Andriamanitra. Fa kosa mitenena toa an'i Davida hoe arovy tsy hovoan'ny ota inina aho ka aza velana ankery amiko ireny.